ry havana malala rehetra, tafavory eto amin'ity fitoerana ity isika anatanteraka fanompo-pivavahana ao an'Andriamanitra. Lehibe izy ka tsy takatry ny saina, be voninahitra ny Andriamantsika, sy noho ny amin'ny herinao na ny tanjako fa noho ny amin'ny fahasoavany. Nde isika rehetra aloha hanome voninahitra azy. Voninahitra neo an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Haleluya. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Ho ampitombona ao amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Tonga amin'izao volana fahafito zao isika ny amin'ity taona fanamboarana sy fananganana ny rava ity. Samy mieritreritra inona ny vita, inona ny tsy vita, fa raha toy izao isika, izy no ny aviany zao zavatra rehetra zao, izy koa ny azona antsika, izy no antony, izy no memboninahitra. Ny salamo fahadimy ambin'ny folo amby zato, ny salamo fahadimy ambin'ny folo amby zato akatsika andinin'ny vitsivitsy, iraisantsika amin'ny fanomezam-boninahitra ny tompo dia ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny telo farany. Ny andinin'ny voalohany, ny andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Rehefa zany dia ny firana protestanta fahavalo, ataotsika avokoa ny andininy amin'izany tononkira zany. Eo ambany masinao ny teny, miara-mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao ny hoe: Jehova, aza izay no mena voninahitra, fa ny anaranao ihany noho ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Ny lanitra dia any Jehova, fa ny tany nomeno an'ny zanak'olombelona. Ny maty tsy mba hideran'i Jehova, na izay midiny any mangingina, fa izay saotran'i Jehova hatramin'izao ka mandrakizay. Haleluya. Amen. Dera laza hery aja ho an'Andriamanitra. Ah
mitsangana avokoa zay rehetra. Manome voninahitra anao Jehova, tompony maro. Mahafaly naina ny mandreany zany teny zany aza hoe tompony maro ianao satria mba anisan'ny ao anatin'izany zay. Nitaominao zay kababinao. Ary zao fitoerany zao, maminay sy tianay satria fionanay amin'Andriamanitra ay. Manasina anao zay, manome voninahitra anao zay, fa be ny vitanao taminay. Na dia natafitananay amin'izao fiandohan'ny enim-bolana faharoany ity taona ity zao azy. Zavatra sarotra fantarina ny fitantananao. Kanefa teo aminay mandrakariva ny masonao. Raha mbola FPVM hatrany ambanivohitra rehetra any, tsisy tsy mahalala an'izany hoe no masoko sy ny foko hoe eo aminareo mandrakariva. Zany ny fifalianay Jesosy. Hametraka indray zao volana metomboka zao eo ambany fahasoavanao. Zay rehetra atao mandritra nyity tontolo andro ity, asivokasiky ny tananao ka hamasino avokoa. Hamarino ny vavaka rehetra, ny fomba rehetra entina nandratananao eto Tompo. Manome voninahitra anao ny any an-danitra any. Akora lava tsy misy farany, tahaka ny feon'ny kotrokorana, ny feon'ny mpanome fiderananao, tahaka ny feon'ny rian-dranobe. Raha miombona amin'izy ireo zay Tompo, tsotra dia tsotra kanefa raisore. Ankasitrao re, vokatry ny fonay rehetra manao ny hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mazoto toerana ianareo rehetra Tompo. Ny 380 firahana protestante any andinin'ny voalohany eo ampipetrana ihany aloha no iantsatsika zany hiri zany dia ovakina ny soratra masina anakinana ny afatra ho an'ny fiangonana androany. Jesosy tokontsika tompony fiainana tonga eto amintsika olo-kovangina. Jesus tukitsika bonifiana kaito amizika kuvangiana voalohany ny amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina toko voalohany. Raisitsika ny andinin'ny 5:20 ka hatramin'ny 20. Kolosianina toko voalohany ny andinin'ny 5:20 ka hatramin'ny 20. Manaraka ny vaky teny ianareo vakiny amin'ny anaran'i Jesosy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lamatoa talohan'izao zavatra rehetra zao, fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy zany. Ary izy ny talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no ahareta ny zavatra rehetra. Ary izy ny lohan'ny tena, dia ny fiangonana
izy ny voalohany dia ny lamatoa tamin'ny maty mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy, fa sitraky ny ray ho ao amin'ny toerany fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavana ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Amen. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andenin'ny fahatelo tamin'ny 3:30 teo, ataotsika mpitsanganana dia ambara amintsika ny herin'Andriamanitra mitsangana sika rehetra. Anjaranao zao Jesosy, marina ny voalaza ny soratra no vakiana teo, ianao no loha, ianao no aretan'ny zavatra rehetra, ianao nge ny antony atongavanay eto e. Ka na men'ny trano ara-moa zay Jesosy nefa tsy eto ianao moa inona ny dikany, fa satria ny finoanay amarin'ny teninao hoe ho aminareo mandrakariva. Mengavy ianao a Jesosy mba hijoro eto anilako eto ianao, ka hametraka amin'ny teny, hampahery ny fiangonanao, hampitombo ny finoany, ka na inona mafy ny tafiotra tsy ho lavo izy satria manana anao. Dia tongava koa ianao any anilanisy tsirairay avy any, hatrany mirina rehetrarehetra any, hitanao avokoa ny momba anay rehetrarehetra. Pitsopitsio izy, tambatambazo izy, tory fitiavana izy, nefa hanary koa araka ny antonony, araka ny fanambaran'ny mpaminaninao. Tonoana amin'ny anaranao zany vavaka zany, matoky anao a Jesosy, hanakolazaina amin'ny fiangonana ianao androany. Misaotra ry Tompo. Amen. Mahazo toerana ianareo rehetra Tompoko. Manatitra ny araba ry havana, ombako firarintsoa, ho ampitomona ao amintsika mandrakarivanay ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay tsy miova omaly anio ary ho mandrakizay. Enim-bolana sahady ny lasa raha nanomboka n'izao taona izao tsika, nametra-panontaniana ny betsaka, inona indray re ny afatra ny fanevan'ity taona ity nisy ny nandray, nisy ny nampianatra, nisy ny nankatoa, tena nahasoa azy zany. Fa nisy ny nanao hoe maly tsy miova ohatry ny afo natongony e, oviana moa zay ny tsy voateny foana, ovona moa zay ny tsy ohatran'ny bedy foana. Fa tadideo ry havana fa mbola marina amintsika ny soratra masina hoe ny zanaka tiana nge no anariny, fitiavan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Raha nanomboka ny vaky tentsika teo fanambaranany amin'ny Jesosy Tompo, izy le nomena ny hery sy ny fahefana rehetra, tompony zavatra rehetra, izy namorona n'izao rehetra izao, ary ho azo ny voalazan'ny apôstôly eto
na arinany zao rehetra zao. Dikan'izany zany a, taka ny fananany tsika. Zany fananany zany re olona mahasarotony a. Indrindrindrindra raha natsemboka anao, nandalianao rondo, lany fatotra mampondrana mihitsy ianao, zay vao nahazo azy, mahasarotiny anao iny. Nahoana moa tsy mihoatra noho izany re olona raha nataoko hoe fanoarany zany, ny tsosarotiny aminao Andriamanitra. Jesosy ange ozy ny voalazan'ny apôstôly eto no fampihavanana zay torine. Efa samy nandeha tamin'ny lalantsika avokoa sika rehetrarehetra. Dia araka ny voalazako teo, be dia be ny nanao hoe tsy nanamboatra anay zany Jesosy pastera. Nomaly any ny androany, ohatrany tsy misy fivarana mihitsy ny fiainanay ka. Tsorina raha ny ara-panahiko, lasa ny rehefarehefa tamin'ny tany. Ary maninona raha hoa ny misy olona hitanao tonga dia misongadina be mihitsy ny ara-panahiny. Mety diso veverany tsika nandrefindrefo hoe niara teo karen'iny olona iny a, lasa lavitra be izy, nitahin'Andriamanitra izy. Fa rehefa tena nandinika anao a, be dia be koa ny fakapanahy, fotoaman-dratsy, nandrazondrazona azy. Tombo areny ianao zao, azonao zao zay rehetra nitediavinao. Ianao hoe dia mbola andany andro foana hivavaka e. Mba misitraka amin'izay zay efa mba nanambinan'Andriamanitra anao. Isan'andro ianao tonga manao maraim-baovao, tsy tapaka ny alarobia-pifoazana. Rehefa lahady aza, tohatra ny any am-piangonana foana, any ny antondraranao. Dana mba miaina amin'izay, retina ankizy manao vakansa, dia mampaninona mora tsy mivavaka indray mandeha ianao ao anatin'ny volana anankiray. Nanomboka ny kiky tsy kelikely a, le fotoa mandatsy ny fakapanahy. Dia ohatra ny zanany nandrefesantsika hoe nandroso le olona, fa amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra nanjary niemotra le olona. Androany a, dia ametraka amin'ny fiangonana ao ny mahazava-dehibe a, ny firaisantsika amin'Andriamanitra. Ny mpandray ny fanasan'ny Tompo hatsiarotsika rehefa. Mba fantatrao moa zany asarobidiny hoe Andriamanitra te onona ao aminao, te toetra ao aminao, misahirana ho anao, dia manamarina ny teniny tononkira izy ny hoe mandra-pantitsareo tsy miova mihitsy aho, fotsy foana ny volonareo. Tadidio fa zange ozy misahirana ho anareo e. Zano mitrotro, zano mibamby, zano mitsabo, za koa no manasitrana anareo. Dia misy olona riavana, araka ny voalazako teo, nanaiky izy ny fanamboaran'Andriamanitra. Nanjary mahafaly an'Andriamanitra mihitsy ny mahita azy. Ankasitrahan'Andriamanitra ny antom-pisiny rehetra, satria vita fihavanana amin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy izy, araka ny afatry ny apôstôly teo. Asa efa nitantaraiko taminareo teto nga, ty tranga anankiray, efa tany amin'ny 10 taona lasa tany, na mpieritreritra izy ty a, ahitantsika ny secret na ny tsiambaratelo ny vavaka sy ny fionana amin'Andriamanitra. Tao anatin'ny vanim-potoana ny rivo-doza teto amintsika, tsy teto moa ny ray aman-dreny lehibe fa namita iraka tany amin'ny faritra laotra tany izy. Ny fampelezam-peo ny nandrenesany hoe andalo eto Taninanandrano ny rivo-doza.
Mbola tsy vity ty toerany ty tamin'izany, raha tsy diso angamba tamin'ny taona 17 nanokanana an'izao fitoerana masina zao, fa talohan'izany ny tantarany trano. Mainy endomboantsika ozy dada, raha sanatrimo mandala ho ampivoatananao zany rivodoza zany ka akipaky ny rivodozana ny fanitso rehetrarehetra mbola atao hoe provisoire ao amin'ny Taninanandrano ao hiparitaka manerana ny manodidina, tena giatra zay Jesosy. Efa manampitsofina fotsiny aza ny amin'ny fimonomonona ny manodidina hoe mitapatapinareo hoe fanganareo tsy mba mahay mivavaka manginy, zao mitafinareo ny fananganana ataonareo, mbola manelingelina anay. Ohatra ny rendremana ondray aman-dreny lehibe, dia nanehoana fahitana ozy. Naverina fony za mbola boy kely ozy, mpanao baolina eny tanimbary tamin'iny faritra Andaingo iny, rola zay ny miaraka. Mbola le kiloty mangamanga kely any amin'ny miteny amin'ny nof'Andriamanitra moa atatsika an'izany fitafin'ny dady zany. Dia mifanenjika eny tanimbary eny zay mirahalahy ozy. Tsy tapitapitra zay a, misy fiaramanidina ery amin'ny faravody lanitra ery. Dia zao ozy no nataon'le namako, tsy revo ny langa ery Joseph hitany lahy ty zavatra kely eto tanako ty, torako amin'ty iny avy ao iny tonga dia menjera. Kakakaka be ozy dada, aiza koa nesy nisy an'izany hitany latsara fa jerevo ny latsara ozy izy, fa torako amin'ty avy ao tonga dia menjera. Zavatra kely oatra nitanareo le flash disk USB kely reny le izy. Tora le boy kely namany tokoa le avy ao iny fananantona dia nanomboka nenjera, ohatran'ireny le helikoptera mipetraka ireny. Eo ozy dada voankona fotsiny hoe ino ty zavatra hitako ty, ary ny raharaha dia zao, ohatra midina manantona ana le avion ngeza be, lasa nanao tongotra katoka any Ampisoko, any ny Ereko, hoe mba tsy ho azon'le fiaramanidina. Ny vanaka fotsiny ozy nahita hoe way ty abeana avion, ary tsy mba misy piste d'aviation hipetrahany fa ohatran'ireny le angidim-by na helikoptera reny, tonga dia midina dia mipetraka fotsiny. Tsy hitako ozy ny nalehan'le namako, tena nitoraka, fa samy may zay mirahalahy lasa niafina. Kanjo ozy tazako lavitra ihany hoe ry izy. Rehefa nipetraka le fiaramanidina, nisokatra ny varavarana, tovavy tsara tarehibe, zay no nivoaka avy ao. Za ozy ny tonga dia nidiniany vandravandrany, topotopoka be ny foko, maty andro any, netreretiny ty olona ty zao hoe zany no nitoraka n'ity avion be ty, ka mba maiko iaho ozy dada dia mba niaro tena ako, kefa tazako le namako tonga dia niazakazako hoe tsy za, itsy nitoraka anao teo. Ianao mihitsy nge ozy izy nytiako ampahafantarana zavatra, aza betesinao itsy nitoraka anao teo, lasa nirifatra koa le namako ozy izy, eo avao torakovitra hoe be dia andro any. Kanjo nanantona izy ozy, natsony tamin'ny anarako avinge ianao aty nahazoazo toky kely aho ozy izy satria mahafinaritra be any fomba fiteniny. Rehefa nanantona azy aho ozy dia avifa asehoko zavatra ianao, dia nampidiriny aho ozy tao anatin'le fiaramanidina, dia naseho anao anatin'le cockpit moa ny filazan'le efitra fanamoriny ny mpanamory fiaramanidina. Hitanao ty zavatra kely ty,
tia nitorahan'le namanao dia tonga azavaiko anao ny momba nyity. Misy bokotra vitsivitsy reto dia mpitsirin'le vehivavy ozy le bokotra dia nanelo ny moteran'le fiaramanidina. Ay, bokotra kely oatra n'iny fotsiny dia mahavita mahavelona nyity fiaramanidiny ty. Mpiandray ny anankiray ozy, iny fa nandroso le fiaramanidina satria moa teritery ihany le toerana nipetrahany teo dia tsy afaka nandeha lavitra. Pitsirin' ray le ankiray ozy iny fa niakatra ohatran'ireny le angidim-by helikoptera reny le fiaramanidina mba hafa mitsy ozy dada ty fiaramanidinao ty, fa ahoana atoroko anao ny tsy ambaratelo ozy. Ty zavatra kely ty ozy izy no ampiasainareo rehefa iantsoanareo. Tianao fotsiny ty ameko anao nge ty zavatra kely ty ozy izy dia raha nanaraka tsara ny torohevitra ianao velo io motera io, miaingo io fiaramanidina io, ary mahalasa lavitra be mihitsy ty fiaramanidiny ty ozy le vehivavy tonga hatrany amin'ny farany tany fa zay manana nyty zavatra kely ty dia afaka mibaiko baiko nyty fiaramanidiny ty. Ty ozy ny andehanako mamangy anareo rehefa mirenisak'eritaony reny, tonga any an-daingo, tonga any an-ja, tonga any ambondro mifehy, tonga eo amin'ny Taninanandrano, tonga any amin'izay misy FPVM rehetrarehetra. Raha inareo no mikitika nyty bouton kely ty. Zao napagaga ozy dada, ny fahasahiny le namako nitoraka anao. Izy ozy manam-pinoana izy, ary misy olona ozy raha vao mitoraka tonga dia tonga taitra teo tamin'ny toromaso ny dada satria fahitany zany rehetrarehetra zany. Eo ozy vao tonga saina, azadino le tantara fa le resaka rivo-dozan-dala eto Taninarivo ny tompoan'le tantara. Ndraisiko ozy ny telefona, zay olona hitako voalohany ato inona saiko manao asa distance miombombavaka amiko. Sokafako ozy ny telefona dia io misy anarana, tonga dia natsoko iny. Manandro enao any Taninarivo, eo amin'ny Taninanandrano fa ho avy eo ny rivo-doza. Eny ozy, tsy nandako ny anaran'le olona hitany tao, tsy nanda. Tonga ny apitso, mbola eny an-dalana miakatra hoe higadry zay Jesosy, hiparitaka maneraka ny Taninanandrano ny tafo. Rehefa tonga teto ozy dada gaga sy talanjona, tsisy ninninona nitranga teto ary tsy nandalo teto akory le rivo-doza noho ny amin'ny vavaky ny olona anankiray monja. Zany lakile, zany tompoko, zany ny mila tedavina rehefa miona amin'Andriamanitra satria ao amin'ny Jesosy ny misy ny fahafenona rehetrarehetra. Tandremo so manometsina n'Andriamanitra hoe taizany mba namboarinao ny fiainanay, taizany mba nareninao ny rava rehetra taminay tamin'ity taona ity, ohatrany tsy mba nanan'Andriamanitra izay, ohatrany tany akafa ianao ny azakazaka, ohatrany tany akafa ianao nanao tongotra katoka, fa mba hanano zany fa nalahidi ny vavaka ny finoana aloha voalohany indrindra. Dia tandremo koa diso fanonona re olona ndraindray manao pli vava fotsiny, mba manao ony hafa dia mba mandeha nefa tsisy finoana. Ohatran'le miantso vonjy amin'ny Jesosy, ohatrany nataon'ny Jiosy fahiny, osana ry zanak' Davida, izy mitenynao fa osana, osana le izy fa tsy osana zay le manao tsenjery-maimbo fotsiny. Aiza moa tsy ho taitra ny sasany ao am-piangonana, diso ianao na ny famakinany soratra masina aza. Saoly, nahoana ianao no manentsika? Ovinany nanentsika anao ozy Saoly eny toeranena azafady. Saoly natsonako Saoly.
Ndraindraiky atsika re olona diso zavatra ray loha bokotra tsy tokony pitsirina naitra an'Andriamanitra vo maika manalavitra an'Andriamanitra tsika. Ao am' Jesosy re olona, ao ny lakile, izy ny tompony zavatra rehetra. Aza miazakazaka any amin'ny zavatry ny tany tsony re olona, napetrehitra be mission nanirana miralamo io ny sekretera jeneraly tsika. Rehefa tonga tany an-tanin'olona tany, dia zao ny teniny zareo. Aty aminay ozy lalam-panjakana mihitsy ny mandrara, tsy azo asiana piskidy aty, tsy azo asiana mpanandro aty, enjehan'ny fanjakana mihitsy migandra mandonitra be dia be zay tratra milalao ody ratsy. Rovina ny Madagasikara ko Jesosy io, vao mba hiaina tahaka an'izany. Rovina. Fandraindray, na ny mpiara-mivavaka aza, mifanipaka tahaka ny valalakarona. Latsaka katereny tsika ry havana, latsaka katereny. An'izay ny mahareo hoe Madagasikara ny voalohany amin'ny farany indrindra amin'ny firenena manitra eto ambonin'ny tany. So ihany fa tsisy tsony zany eo aorianantsika mba hifampahirezana. So ihany fa tsisy tsony mbola mba hanenjika ao. Fa ndao kitika an'Andriamanitra amin'ny heriny, manana firaisana amin'i Jesosy re olona. Tandremony mandehandeha amin'ny fomba n'izao tontolo izao, araza mandrefy ny ara-panahy amin'ny zavatry ny tany hoe ny nanan-kareny ny olona iny ny tahian'Andriamanitra. Tsy zany ny tena fitahiana, fa ny fanananao fiadanana ao anaty, na dia heverin'ny olona fa tsy manam-baraveta izy ianao. Aza matahotra ianao fa ao aminao, miondrika aminao, mandrakariva ny mason'ny Tompo. Zay no afatra androany, samy mandray, zay tandrify azy avy. Jesosy ny lohan'ny tena, lohantsika rehetra, natao azy ny zavatra rehetra. Ianao, sika rehetra any Jesosy, zay ny tanjony. Mba ho any amin'izay toerako raha eo, ahitany voninahitro izy rehetra, zay nananako niaraka taminao, fony tsy mbola ary zao tontolo zao. Ho azy ny fanjakana sy ny hery, ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Vala 5telonjato, mba samy mieritreritra, meteza amboarina ry havano, meteza torsy, meteza ankato ny amin'ny fananarana zay omen'ny Tompo atsika. Ry namako mahantra, indro Jesosy Tompo ty, lay mpamonjy fenohantra no mitady ny mani, olombery ianao tsy mba fony ka na diso aza re, mbola tiny ianao, mbola atsony ianao anam-pifaliam-be. Ataotsika ho pipetrahany zany iry zany, rehefa zay vao mitsangana mivavaka sy mangataka amin'ny Tompo isika. 5telonjato.
Mampieritreritra anay Jesosy zany fahitana nanorenana ny afatra tianao iorenan'ny fiangonana zany androany. Hay misy olona tena mahafaly anao mihitsy ny mandray azy mivavaka. Ary ny ololinona ny reny olona reny rehefa mivavaka, miazakazaka mihitsy ianao manongila tsofina fa mahafinaritra anao no mihaino azy. Fa no mifanohatra amin'izay kosa Jesosy. Misy olona mampalahelo anao na ny fomba fivavahany azy. Mivavaka ihany fa tsisy finoana, tsy mba mahay makasitraka, ohatra ny manome tsiny an'Andriamanitra foana. Dia nanakalo anao tamin'ny zavatry ny tany izay. Endriky ny fahotana izany Tompo. Ao aminao nefa voalazan'ny apôstôly teo ny fahafenoana, ary ny foronina mba ho anao hitoetra ao aminao zay. Oviana moa zay Jesosy ny mba nanaja anao. Ohatra ny atendromolotra fotsiny, fa ny ato am-pony kosa tsy mety manao ny sitrapon'Andriamanitra. Diso zay Jesosy. Zany no angatahanay famelana aminao. Ampihavano amin'Andriamanitra zay Tompo, araka ny teny teo hoe ianao ange Jesosy le fampihavanany. Avereno zay fa raha maty amin'izao zay very tanteraka. Fa dia mbola misy ny fotoana. Na dia misy fetra zany azonao amindrana fo, mbola tianao zay ka atsonao. Matoky zay Tompo ny fahamarinany teninao. Tezitra ianao rariny zany. Ndray mpimatsy ihany ny fahatezerako aminao, teninao zany. Ampodiko ianao mandrakizay. Amarino m'ty fiangonany ty, zany sitraponao zany ry Tompo. Dia mba ho faly zay, satria mpamindra fo mpiantra ianao. Indrana ny tononkirany Davida mpanao salamo manao ny hoe sambatra ny olona, zay voavela ny elony, sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona zay tsy isainy Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raitsy to, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy, zanan'lahy tokana tompontsika, zay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nitsahana raha nanapaka i Ponty Pilata, lombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevana, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa, avy any aviny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masinao, fiangonana masina manerana n'izao tontolo zao, fiombonany olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia tsika mba hanompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana amin'ny endrika sarika. Araka ny tononkira amin'ny FPVM fa 314 voalohany hoe endrika sarika no hanompoko anao Jehova Ray. Ny andininy voalohany ihany. Voninahitraneo an'Andriamanitra ny miavo indrindra. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova, tompony maro, endrika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen.
dia ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Masotoa petraka ianareo tompoko. Efa nitsinonina ho antsika teo fa mbola ho tinonina mandrakariva amintsika ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ilay tiantsika ary indrindra ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Tonga ankehitrinsika ny amin'ny fitondranam-bavaka ireto namantsika izay natsiaro nitsingerin-taona maro samihafa nanoloana izay rehetra nitondran'Andriamanitra azy amin'ny fitantanan'Andriamanitra azy ka dia vakiana ampanajana Andriamatoa sy Ramatoa isany izay miisa 7 mianadahy mianaka. Raza fiaromanana Emiliana anniversaire tamin'ny 30 jona. Rakotona Nahary Joantina. Rakotona Nahary Michael. Ranivo Armanana Veromanitra Zoly Arso tamin'ny 15 jona. Ragolia Samson sy Rahary Nindrina fanomezantso 20 taona ny mariazy. Raza Fitsalama Wendy Rianala mangataka nira 20 izy. Ny aiko Mahieu Noam feno 3 taona tamin'ny 4 jona. Ratina Rive Gracie tamin'ny 20 jona. Ralson Manu Jo Niritsimba any Canada. Ralson José Louise any France tamin'ny 2 jolay. Ramala Jauniaina Liantso any France ihany koa tamin'ny 4 jolay teo. Razafindranosy Estera 20 taona. Ranaivo Armanana Tolotra tamin'ny 2 jolay teo. Raberanto Axel 10 taona tamin'ny 9 jolay. Rakoto Malala Marie Dieudonné 12 taona tamin'ny 9 jolay. Rambelson Merlina tamin'ny 17 jona. Andriampity Avo Vovonjy. Rasolofo Arjona sy Ranaivo Mbololona Aingo Malala 17 taona ny fanambadiana tamin'ny 9 jolay. Ravaltera Jacques Michael sy Rakotondrajaona Voangy ary Ramazava Son Ravaltera Jacques Michael sy Rakotondrajaona Voangy anniversaire ny mariazy ihany koa tamin'ny 3 jona. Ramazava Son Rakotonirina anniversaire tamin'ny 20 jona. Raoly Vololona Maholy feno 17 taona. Rakotona Vai Iantana 13 taona any Canada. Rasoarmanana Hajanirina any France tamin'ny 9 jolay. Andrianjatovy Tendrinirina tamin'ny 4 jolay. Andriambololona Patrick Bien-Aimé tamin'ny 9 jolay. Rajoelson Lina Liananirina Harso any France tamin'ny 3 jona. Rabe Mananjara Misatina tamin'ny 14 jona. Rakotondrazafy Mendrika Andriana tamin'ny 9 jolay. Rajaofer Niamandroso ny Andriamandroso Rointsoy Falina Neria tamin'ny 4 jolay. Andria Malala Aivonandrasana tamin'ny 2 jolay. Ramasinjanahary Lucie tamin'ny 9 jolay anio zany. Razafindrafara Vololonirina feno 17 taona anio ihany koa. Rakotondravao Cedera Joseph Julien 17 taona anio. Ramahatra Andrianjaka Rianala Aina Ivanina 3 taona tamin'ny 30 jona. Randia Arzaka Arovaniavo tamin'ny 3 jolay. Raharson ny Aina Mathias tamin'ny 4 jolay. Fauvin Andy 20 taona. Raha fanomezantsoa Santatry ny Aina 19 taona nampandray azy fanasan'ny Tompo tamin'ny 4 jolay. Razafy Maefa Antamalala Rakotso Andriamanantena tamin'ny 5 jolay. Fanoarantsoa Mandatina Tsior Sarbidy tamin'ny 3 jolay. Rasoa Zanany Bertina tamin'ny 2 jolay. Rakotony Aina Amboara Fitahina tamin'ny 3 jona. Rasoa Zana Arvao Lucie 7 jolay rampitso zany. Andrianantenaina Tovinirina tamin'ny 5 jolay. Razafin-Dranaivo Dauphin 13 taona tamin'ny 3 jona. Razafin-Nierana Rodolphine
tamin'ny 5 jolay ary farany Randria Marson Hery Olivier 7 taona anio. Maro ny tenin'Andriamanitra izay efa nozaraina tamintsika kanefa izany tenin'Andriamanitra izany dia toy ny ranonorana milatsaka mandrakariva ary tahaka ny ando tonga amin'ny herika izany ary indrindrandrindra tahaka ny herika ho amin'ny maitso izay mamelona mandrakariva izany, manadio mandrakariva izany ary fanampiny teny izay efa nomenantsika mbola nylorana ho anareo ihany koa ny salamo 5. Atao fanomezana ho anareo rehetra izay tonga manaingo an'izao alitara masina izao, izany salamo 5 izany. 9:140 sy ny 2:20. Salamo 5 9:140 sy ny 2:20. Tajidio mandrakariva ny ten'Andriamanitra omenanao anio dia raisany mba hamelonanao vaovao indray amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hifaly izay rehetra mialoka aminao, hiobo mandrakariva izy, koa miarova azy ianao, ka dia ho ravoravo aminao izay tiany anaranao, fa ianao Jehova mitany marina, fankasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe. Amen. Hitsangana hivavaka ny fiangonana, hivavaka ho azy ireo isika. Ianao tokoa ilay Jehova pinga sy masoandronay, omemboninahitra mandrakizay satria ilay ny andohanay ianao ary Andriamanitra tsy maintsy hafaranay. Tsy misy ny andimby ianao satria na namorona anao aza dia tsy nisy fa izany mahandriamanitra mahagaga anao. Ankehitriny izay dia nanona an'ireo mpanomponao rehetra ireo teto amin'izao alitara masina izao, natsiaro ny fitondrana sy ny fitantananao mahagaga izay tsy takatry ny sainy satria na dia ny amin'ity andro an'io ty any aza dia maro ny zavatra mitrangany ambadika rehetra any. Kanefa mankasitraka anao izay Jesosy fa ianao ilay neviny izao rehetra izao, omena voninahitra mandrakizay satria ianao tokoa no antony izany rehetra izany. Jesosy maro tokoa ny tsy tonga teto satria betsaka ny zavatra mety miatra any amin'ny rehetrarehetra any. Kanefa ny teny soratra masina milaza fa tsy misy hoe manatona anao raha tsy efa nitao amin'ny ray izay ny an-danitra. Ankasitrahana indrindra ny fitaomanay ianao teto amin'izao tebolo masina izao. Indrindra moa fa ireto mpanomponao rehetra izay nanoratra ny anarany nampiaingo ity alitara masina anao ity. Ary matsiaro tokoa satria na dia olombelona tsy mendrika mandrakariva azy ao anatrenao, na ny kely na ny lehibe izany, misy ihany koa nefa voky andro kanefa dia mbola no tsy njovinao mandrakariva, ianao mandrakariva ny mbola nitsimbona azy ireny na ahafahany tonga eto. Voaray ny teninao Jesosy, aoka hitoetra betsaka tokoa izany, tahaka ny ando, tahaka ny herika, manoatra noho ny ranonorana aza manondraka ny zavaboary rehetra mba ho entsina nadiovana, entsina melomana. Dia matoky tsy mino a Jesosy satria maro ny zavatra mety tian'ireo angatahany, maro ny faniriana, maro ny etaeta-pony, fa ny androany aloha Jesosy dia ampy ho azy ireo ny fahasoavana. Araka ny teninao ihany koa fa ny amin'ny zavatra ho avy nao antanio fa ny zanako, ny asan'ny tanako, aoka ho adijiko ihany. Teninao izay ilazanao mandrakariva ihany koa fa mpanompoko efa nofidiako, tsy mba ho ariko. Manantenanao izay Jesosy. Fa mihoatra lavitra noho izay rehetra mety ho takatra ny sainay, nefa nomaninao mandrakariva ho an'izay tianao, ianao koa nilaza fa ho tahina izay rehetra matoky ianao. Araka izany teny izay nomena azy ireo tsirairay avy ireo Jesosy hoe mba tena hoe hiobo mandrakariva izy ka dia hiaro azy ianao, hanana firavoravona aminao mandrakariva izy satria tia ny anaranao. Indrindrandrindra ianao mbola hitahy azy ary fankasitrahana mandrakisainay Jesosy no ataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe. Dia misaotra indrindra Jesosy. Mety misy ihany koa ny any atokantrano any, mety tsy tonga teto fa mandre izao fanampom-pivavahana izao, dia mba tantera ho aminy koa Jesosy noho ny amin'ny antony izay tsy ahafahany hitanao ary tsy miafina aminao. Dia tanteraka tokoa izany Jesosy ho amin'ny anaranao Kristy rery any satria anao tokoa ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana.
dia mbola ao ampitomboana ao amintsika mandrakariva nery ava-malala ao amin'ny tompo a ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika araky ny efa nampahafantarina ary nanaovana tolotra teto amintsika teto am-piangonana moa dia natao ny fandokoana ny tafon'ny fiangonana. Raha mahita isika dia efa miloko maitsomaitso tsara tarehy izy ao fa tsy ilay arafesina teo intsony. Hitatsika eo amin'ny sary izay tafo izay ary ny any ambony any no mahita eo amin'ny fahitalavitra ianareo ny tafon'ny fiangonantsika maitso mavana mahafinaritra ohatran'ny gazon tsara tarehy. Olona tena efa manana traikefa no nanatanteraka ny fandokoana satria no pensena mahitsy ny arafesina tamin'ny tafo izay vao nolokoana io fa tsy hoe akory avy hatrany dia nolokoana be fahatany fotsiny ohatran'izao zay dia nasiana antirouille zay vao nanome an'izao tafo tsara tarehy maitso mavana mahafinaritra izao mahita daholo tsika rehetrarehetra ny ambony rehetrany ny tafon'ny fiangonana. Isaorana era-po era-panahy ny nanatanteraka ny fandokoana satria rano marina dia tena vola be ny nandokany loko io satria tsy loko ordinaire ny nampiasaina fa tena loko mateza ary raha nanaovana an'io tafo io dia raha tsy diso angamba izay izy ny antoka ny mpiasa fa ny loko no nomen'ny fiangonana mahafinaritra isaorana era-po era-panahy izay olona nanatahita izy moa tsy tia notononeto ny anarany fa dia omentsika tehaka mafy be izy izay mpiara-mivavaka antsika atao am-piangonana any no nanatanteraka an'izany Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hanonitra avy zato eny tsy manapataperana ny lany rehetra na natolony ho fanatanterana an'izao tranon'Andriamanitra izao. Vita izay ny tafo hiditra indray tsika amin'ny rindrina satria efa manomboka maloto ny rindrina ao raha ny tena marina efa tokony nalefa teto ny tolobidy momba ny rindrina fa miandry kely misy fandaminana ara-teknika kely ho alamina dia ho alefa izany tolobidy zany ngambany amin'ny heriny androany no ivoaka izany tolobidy zany ho an'ireo izay liana anatanteraka ny fandokoana ny lafiny efatra moa zany ny lafindrindrina fa raha ny lafindrindrintsika misy maromaro izy ao dia atao eto ny tolobidy dia mino fa efa iomakomana daholo ny manana fanomezam-pahasoavana rehetra ny amin'izany raha misy moa ny terem-panao hoe aza mandamy vola amin'ny fiangonana fa aleo ataoko ny fandokoana ny fiangonana misaotra anazy ny fiangonana raha ohatra moa tsisy zany dia tsy maintsy hiezaka ny fiangonana amoaka vola ao amin'ny kitapo entina manadio ny tranom-piangonana ny voninahitra ao anatin'izany dia ho an'Andriamanitra irery manarak'izay araky ny efa fantatsika ny ray aman-dreny tonian'ny fifoazana dia tsy salama raha ny marina tokony mbola ao anaty convalescence izy zao nefa noho ny fitahin'Andriamanitra noho ny fitondrantsika ambavaka azy dia efa afaka mijoro izy ary efa nanao ny asa tao amin'ny fifoazana izy nanomboka tamin'ity herinandro ty hiakatra eo izy hanolotra ny fisaorana ho amin'ny fiangonana rehetrarehetra mangataka anao tonia hiakatra satria noho izay fitondrantsika ambavaka izay raha ny marina tokony mbola 3 volana eo ngamba raha tsy diso izay ny convalescence fa noho izay dia afaka nijoro izy angataka fisaorana antsika mandra-patongany eo dia mitsetsatsetsatra tsy aritratra kely tamin'ny heriny tamin'le côté amin'ny riarabe riaka ty amin'ny côté amin'ny fiotazantsoa nisy tratran'ny takeda reny tomobile teo dia tsy fantatro fa aleo mitandrina ihany tsika amin'le mametraka tomobile eny raha azo atao aza atao amin'ity amin'ny côté amin'ny fiotazantsoa fa ataovy any amin'ny côté opposé iny ny fametrahana ny tomobile saora tompoko sotrana ny mifitenena mandeha tsara sotra tompoko vavakytsika sotra Jesosy tena misotra anao Jesosy fa zava-dehibe tokoa nataonao taminay
ary dia tena fifaliana mihitsy Jesosy fa tena tianay ianao Jesosy, tena tianay. Ary indrindraindrindra Jesosy, zao FPVM zao dia tena araka ny toriteny teo dia tena fitaovana hafa indrindra, tena fitaovana hafa indrindra, ary tsy miteniteny foana tokoa hoe amin'ny alalan'izao FPVM zao no amonjena amin'ny Madagasikara. Marina izany Jesosy, miaiky izany zay Jesosy, ary manaiky fanjaranay mandiny tena tokoa Jesosy, fa tena ianao no antoka lehibe amin'ny fiainanay rehetra. Ka dia eto Jesosy, manantitrantitra ny fisaorana anao foana ho an'ny zavatra rehetrarehetra, indrindra ny asa tsy ho tanterahana eto amin'izao fiangonana FPVM izao. Ka dia andray anjara fitenenana eto a Jesosy, aoka tsy ny tiako ataony lazaina fa ny sitraponao ihany. Sotra Jesosy, amen. Eny tompoko miarahabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoana moa tsy azo ivalaparana fa foy ary tsy maintsy hiezana ny amin'izany. Ankehitriny dia tohina mihitsy ny fonay mianakavy kely ny amin'ny asa nataonareo, fa tena ilay nataotao anaty toriteny teo mihitsy ange nataonareo. Vavaka, ngeza be vavaka nataonareo. Nahoana tsy hisotra, nahoan'izay tsy hisotra anareo, fa tena tohizo fa zany mahafiangonam-pifoazana antsika. Manana an'izany fitaovana mahery vaika zany teny vavaka. Ohatra ny tsy naninona teny amin'ny hôpitaly tompoko, ohatra ny tsy naninona fa ny olona ragaga hoe inrangamana taratasy eto serosy iny ka iny entina ny brankary ho didiana, fa ahoana gaga ny olona noho ny avy eo, zay sady dia vita noho ny vavaka nataonareo. Ndre zany mahafiangonam-pifoazana antsika. Tohizo hoe tazomy ny afatra nameny Jesosy, indrindra ny baiko omeny data, fa tena mahery vaika araka ny teny soratra masiny, ataovy zay asainay tao. Dia nanao ianareo ary dia niatra taminay, niatra tamiko zany tompoko. Zao hitanareo mijoro zao, vokatry ny vavaka nataonareo rehetrarehetra. Tena misaotra indrindra tompoko. Ho tany saiko eto ianareo eny hatramin'izay tsy nanao fa vavaka nataonareo tany. Amin'io zay tsy natonga tany amin'ny hôpitaly fa tena rano lava tany, fa na ny chambre nisy ary lasa ohatra ny trano fisainany sa gaga daholo ny olona rehetrarehetra misinao. Zany ny FPVM rehefa mandray nisy toromarika rehetrarehetra zay omeny dada, ka dia nanatanteraka an'izany ianareo. Eto dia tsapana ny fitiavanareo tompoko, tena fitiavana ao aminareo tokoa Andriamanitra. Lehibe zay ao anatinareo manoatra ny amin'izao tontolo zao, tsapanay zany. Ary dia tena hita tokoa fa tena miaina amin'ny fitiavana ny FPVM. Dia hotononika eto, singasinganiko eto zay nanao rehetrarehetra tamin'izany. Eny hatramin'izay tsy nanao moa dia raha ohatra ka tsy voatoniko eto tsy nanao hoe inona akory zany, fa tena hoe tsy tonga teny, tsy tonga tany amin'ny famangina, fa nanao vavaka mangina tany ambadika tany. Dia saorana be dehibe tononika eto voalohany amin'izany dada randre nataony Jean Joseph filohan'ny FPVM manera-tany, singanina manokana misy. Fa dia izy indrindra ny telefonina hoe fa hoane fa misy inona lizy, za hitrotra mambavaka anao. Fandre misaotra dada, tena misaotra, tena hery ho azy zany. Ary nanao zay azo natao tokoa zany karakara. Ao ny bro Foibe FPVM, ao ny bro maharitra dia eto Taninanandrano zay tarihan'ny tonifara, ao ny safiafy Foibe zay tonihan'ny tarihan'ny pasteur Lora Iraka, ao ny fiangonana reny, ny anareo fiangonana reny Taninanandrano, zava-dehibe daholo zany. Ao ny bro ny dekona sy ny fikambanam-be ny dekona, ao ny vomiera amin'ny Fotoam-pivavahana amin'ny dekona Taninanandrano, ao ny fikambanan'ny sampana efisaty, sampana 3 zany rodorodo be daholo. Nanao zay azony natao ny tsinjo ahako, fifaliana ho any daholo zany. Ao ny BFRT
tonga atao daholo. Ao ny KSF, ao ny sosialy ny fiangonana reny ny Taninanandrano, ao ny fifoazana Taninanandrano miaraka ny biro ny fifoazana, ao ny vomiera vovonany promotion rehetrarehetra promotion, ao ny hiraka teto Taninanandrano, ao ny fikambanany à distance 4e étage, ao ny fototsarbidy, ao ny vomiera ny Fotoam-pivavahana fifoazana, ny mpiandraikitra rehetrarehetra, ny mpampianatra mpiandry sy mpiomana Taninanandrano, ao koa ny maraim-baovao amin'ny Eninora, ny mpiandry amin'ny Sivora, ny Alarobia mpifoazana sy ny amin'ny Enona sy ny amin'ny 12 ao ny mpiandry miasa amin'ny Riva koa, ao ny promotion Pakatoa, ao ny vomiera ny Zafindro ny fifoazana, ao ny tanora ny fifoazana FPVM, ao ny mpiara-miazakazaka akaiky tamiko rehetrarehetra sy mpiara-miasa teto amin'ny FPVM sy ireo vahiny sy olotsotra rehetrarehetra, ireo fiangonana rehetrarehetra. Sotra tompoko, makasitrake zany no atao hoe fifoazam-panahy. Tena velona ao anatinareo Andriamanitra, mahery Andriamanitra ao anatinareo ka dia makasitraka tsy ho lava teny fa ny tenin'Andriamanitra zay atolotra anareo dia hoy ny teniny ao amin'ny Hebreo 9:10 zay no atolotra anareo isaorana ianareo be dehibe, hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana, io le fitiavana atao anatinareo zay nasehonareo voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Voninahitra ny an'Andriamanitra. Sotra tompoko. Eny tompo dia misaotra an'Andriamanitra amin'izany rehetra izany, dia mbola mpitombona mandrakariva amintsika anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Zao dia tonga eo ny fotoantsika anatanterahana ny fanomezana narakitra zany dia ataovy izay rehetra mba azonao atao ho fanohanana, satria be dehibe ny asan'Andriamanitra ao anatin'izao fiangonana izao izay azontsika atao ho fanohanana, ho fampandehanana ny asan'ny tompo eto an'ity fiangonana FPVM Taninanandrano ity. Ao anatin'izany no anatanteraka ny anjara irany ny sapana.
befiti misaotranao Jesosy Tompo nofininao ny tanako tsy ndekenao aho mpanompo fa natsonao ry zanako ianao matratraiko anafatany eloko farazaho desiaiko uveriaho Tompo matonya defanisanyo maurasinao ny tanako sananakonaro ianao tsy mba misy zay ho laviko Kitsuno sanakau Nilai malala si befiti Misau chanau Jesosy Tompo Nufininau ni tanaku Sinekenau ahu panuku Tanatsunau eri zanaku Jejikau Tompo jejikau dia mbola faly miarabasika indray nahatratra izao alahady andro tsara izao andro fitsarana sady fiderana ny tompo tonga isika eo amin'ny famakina ny raharany fiangonana ampatsahivina isika fa tsy misokatra ny fiangonana amin'ny alahady anio 13 jolay ny ariva amin'ny 2 ora fa satria fanokanana eny amin'ny toby Ambatomirahavavy ilazana ny mpampianatra sekoly alahady rehetra mba hijanona aorian'ny fandraisana fanasan'ny tompo fa natanteraka verification note farany isika androany ny fotoana dia ao amin'ny premier étage ny sampana kristianina tanora zandry ny Ampandrana dia miantso ny ray aman-dren'ny mpikambana sy ny dekona pia mba ho tonga ivory ny sabotsy 12 jolay ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny efitra 318 3e étage zava-dehibe nodiniana ka dia entanina isika mba samy ho tonga avokoa fivaliana ho anay sampana fanantenana ny mampafantatra antsika fiangonana ireo programanay mandritra ny herinandrom-bokatra 5:24 ny alarobia 9 jolay dia varotra sakafo isan-karazany ny alakamisy 7 jolay amin'ny 2 ora sasany dia fianarana soratra masina mitondra ny lohahevitra hoe kristianina misarotava iarahana amin'ny pasteur Irilala ny zoma 9 jolay dia ny tontolo andro isy ny fizahana ara-pahasalamana afaka anararotinao ahitana médecin général sy fizahana maso ny ariva kosa amin'ny 5 ora sasany ao amin'ny salle 318 dia conférence sy débat mitondra ny lohahevitra hoe ny Andriamanitra sy ny zava-mahadomelina ny andraikitra azavady sy ny zava-mahadomelina anasana vahiny maro samihafa mpahay lalàna mpanao politika ary olona ao amin'ny androm-panjakana ny sabotsy 7 jolay tontolo andro varotra sakafo isan-karazany fizahana ara-pahasalamana ihany koa ary fizahana maso amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora dia master class iarahana amin'ny coach tokona rindra ao amin'ny salle 318
ary anasanantsika rehetra izany. Ny am'rora tolakandro conférence iarahana amin'ny docteur manitra sy pasteur miora mitondra ny loahevitra hoe ndao anangana ny ravany zava-mahadomelona. Ny amin'ny telora sasany tolakandro kosa dia workshop sy zomba fiderana iaraha amin'ny coach manitra sy ireo sambana fanantenana analamanga. Ny alahady 20 jolay dia Fotoam-pivavahana ny amin'ny 7 ary ny amin'ny 9 ora. Ny ariva amin'ny 10 ora sasany kosa dia comédie musicale iaraha amin'ny sambana fanantenana mitondra ny lohahevitra hoe chrétien avec modération. Dia ahitanao 10 mirindra sy hira izany ka dia anasanantsika rehetra ny anatrehana izany fotoana rehetrarehetra izany. Araka ny tapaka nandritra ny fivoriana voalohany izay niarahana dia antsona isika zanaka ampielezana rehetra sy ireo promotion rehetra izay zanaky ny fatrana alaotra sy mangoro mba ho tonga anatrika ny fivoriantsika ny asabotsy 7 jolay ho avy izao. Izany dia ho tanterahana eto amin'ny Fiangonana Taninanandrano amin'ny 3e étage varavarana 318. Ny fotoana dia anomboka amin'ny 7 ora sasany 7 ora maraina ka dia angatahana ny fahatongavantsika rehetra. Ilazana ny mpiara-mivavaka rehetra fa efa manomboka misokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny sekoly fiotazantsoa taom-pianarana 2025-2026. Ny fisokafam-birao moa dia manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora isanandro ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ary ny alarobia kosa dia ny tampany maraina ihany. Antsona ny mpiandry rehetra eto amin'ny sany FPVM ho tonga anao asa fampaherezana amin'ireo mpiomana miisa 590 menada mianaka izay atokana eny amin'ny Tobimasina Ambatomrahavavy Tsararay. Ny androm-bavaka dia ny alarobia 7 jolay maraina ary manomboka amin'ny 9 ora eto an-Taninanandrano zany. Ity misy tolotrasa iray vehivavy mitady vehivavy 530 ka hatramin'ny 70 taona femme de ménage mahafehy tsara ny Paska sy ny asa ao an-tokantrano hiasa eny Talatamaty. Raha misy moa manana hetahitany amin'izany dia anantona ao amin'ny tompona andraikitra aka ny laharana tarobia mifanaraka amin'izany. Ireto kosa ny zanaky ny fiangonana izay roso amin'ny fandrinana tokantrano. Andriamatoa Rasolofinirina René, Andriamatoa Ramatoa Ramialimanana Anne-Marie Andaniny, Andriamatoa Ramiadanary Mbaovao, Ramatoa Razafiniaina Anitra Oliva Ankilany dia faly manasanareo anolotrona ny fanamasinana fanambadian'ny zanany Rakotonirina Heriniaina Mamy sy Ramiadana Valona Lanja Antenaina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny alakamisy 10 jolay tsy misy ora. Andriamatoa Abelard Guy Henri, Ramatoa Ramanandraisoa Nicole Andaniny, Andriamatoa Rabenandrasana Haingoaja, Ramatoa Rahantriniaina Jeanne Patricia Ankilany dia faly manasanareo anotrona ny fanamasinana fanambadian'ny zanany Abelard Guito Erika sy Rabenandrasana Domoina Jeanne Christiana izay ho tanterahana ao amin'ny 78 avenue Anatole France Vitry-sur-Seine ny 12 jolay amin'ny 2 ora tolakandro. Satria moa efa voatitra ny fanatitra dia anatanteraka ny procession isika. Anatanteraka ny procession tsika betsaka ny asa zay netanin'ny mpanompony teo ao anatin'ny fanatsarana ao anatin'izao fiangonana Tempolin'Andriamanitra zao dia mba ezaka tsika anao zay azontsika atao hoe fanatsarana zany fiangonana zany amin'ny alalan'ny fanatitra ataotsika. Eo mpitsanganana anao tandraterantsika ny firana fanampy ny 9 tsy misy reharehakoa dia aorinan'izay anatanteraka ny processiontsika tsy misy reharehakoa eo mpitsanganantsika. Yeah.
Vavaksika misaotra Jesosy a no no fitiavana sy ny famindrampo zay mbola nomenao meno tombonandro mandrakariva tokoa zay mbola menao sy tanjaka ary fahasalamana koa zay no nindra fo sy ny fitiavana avany aminao de iderahana ianao manokana anatanteraka n'izao fanatitra zao zay Jesosy ho fampandrosoana ho fampandehanana ho fanatsarana ny tempolinao ho voninahitra ao de anao mbola nafihery sy finoananay mandrakariva mandra-pialanay etan'izao tany fandalovana zao de misaotra Jesosy anao ndera sy ny aja efanao hatrany taloha ka mbola anao mandrakizay de misaotra Tompo. Amen. Voninahitra ny an'Andriamanitra rery any. Halleluja. Masina Jehova Tompo maro eliky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiangonana. dia mbola hotizana hatrany aloha ny famakina ny raharahany fiangonana tonga eo amin'ny fanambadiana ihantsika zao a Ramatoa veuve Rasoa Manana, Andriamatora Kotondramanitra, Ramatora Farasoa Juliette andaniny, Andriamatora Andrianantenaina Hery Mivady, Andriamatora Miandry Soa Clovis Mivady, Andriamatora Andrianantenaina Aja, Ramatoa Andria Miandry Soa Lila ankilany dia faly manampandehanareo ny fanamasina ny fanambadiany zafiny ny zanany Rakotomiaina Hery Noely sy Andrianantenaina Tsiry Nirina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 20 Jolay amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Naivo Jaona Mivady, Andriamatora Kotonarivo Andria Miary Soa Railor Samvady, Ramatora Nivo Arvelo Fanjaniaina Claudia Andani, Ramatora Kotondravelona Joséphine Paquerette, Ramatora Rasoa Makefa Jean d'Arc, Ramatora Kotonaivo Ndria Miaja Solofo Mivady ankilany, dia faly manasantsika anatrika ny fanamasina ny fanambadiany zafiny ny zanany Ramaminarivo Alain Herzo sy Rakotonaivo Nomentso Priska izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 20 Jolay amin'ny 2:10 ora maraina. Ramatora Zafiny Manana, Andriamatora Rakotoary Velina Gabriela, Ramatora Armalala Noro Andani, Andriamatora Kotoary So Jean de Dieu, Ramatora Saondrany Irina Alphonsine ankilany dia faly manasantsika ny amin'ny fanambadiany zanany Rakotoary Malala Tojony Irina faharetana sy Rahary Malala ny aina Natasha izay ataony sabotsy 7 Jolay eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 9 ora maraina. Ramatora Soary Malala, Andriamatora Andriany Irina Jean-Jacques Johnny, Ramatora Soany Zananaivo Vololony aina Eliane Nandany, Andriamatora Kotoary Velo Mivady, Andriamatora Kotoary Velo Rolando, Ramatora Razoaly Manana Fara ankilany dia faly manasantsika hanotrana ny fanamasina ny fanambadiany zanany ny zafiny Randriany Irina Entso Patrika sy Andrianaly Safidy Alanina izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 7 Jolay amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Milson Ramatora Vony Ary Manana Odette Andany, Andriamatora John Arson Ernest, Ramatora Raminoarina Christiana Charlotte ankilany dia faly mampandehantsika ny fanamasina ny fanambadiany zanany Ramilson Menjanahary avitry ny aina sy Rasoanantenaina Cynthia Marie Anita izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 7 Jolay amin'ny 2:10 ora maraina. Ramatora Hely Arsono Elina, Andriamatora Kotoary Jaona Gabriela, Andriamatora Andrenja Malala Haja Zolo Antony aina, Ramato Onja Tsoary Manana Mahery ny aina Julie Georgine Andany, Ramatora Herinjatovy Ema ankilany dia faly manasantsika amin'ny fanamasina ny fanambadiany zafiny ny zanany Randrenja Malala Nomentso Tokony aina sy Rahery Nantenaina ny nafiderana izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny 7 Jolay amin'ny 2:10 ora. Ramatora Anjarison Andriamanalintseeno Rijavola, Ramatora Raholy Arsoa Onja Mahavaly Soa Andany, Andriamatora Randrianjaka Soa, Ramatora Soarso Tsire Sivona, Andriamatora Kotoary Jaona Clément Joassin, Ramatora
rahary jarinoro miantsasoa ankilany dia faly manasantsika anatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zafiny ny zanany andrianirina onjatiana sy mialy haryjaona dina tiavina izay atao ao amin'ny eftrika marasalama martura manaritsoa na meana ny sabotsy 7 jolay amin'ny 1 ora maraina andriamatora fahatelo justin mivady Ramatura solo hermanana bien-aimé Andriamatura andria tsara fara herma mivady andaniny Ramatura zay arso Florine Andriamatura andria manantena mily maharo mivady ankilany dia faly manasatsika amin'ny fanamasinana fanambadian'ny zafiny ny zanany randria tsara fara ny asina valina sy randria manantena ny aina miora izay atao eto amin'ny fiangonatsika ny sabotsy 9 jolay amin'ny 10 ora maraina raha misy moa mahita antsima mety ny fanamasinana ny sasany amin'ireo fanambadiandreo dia aoka izy ampilaza ny ray aman-dreny mpitandrina mialoha ny fotoana ireto kosa ny filazana manjo sitrak'Andriamanitra ny niantsony ny mpanompony izay voalaza anarana manaraka reto razavindrabe ndrianary fera fidy edy ny vahiny 9 taona teto antany onivady amanjanany raha Samuelina Nour Lalaina Nathalie Fleurette izay dekona RFRT groupe 4 ary promotion mahery ny zanany telo mianada ny ray aman-dreniny ary ny fianakaviana manontolo ny nofony moa dia efa voalevina randrianary manana rivona ndrasana nodimandry tamin'ny alarobia 2 jolay rehefa ny vahiny 30 taona teto antany onydray tapo amin'ny telo mianada izay solony tenany ny rintsona soloandry sy ando andriamina izay ao amin'ny sampana SL4 promotion mahery ny Jehova ny nofony dia efa voalevina raha ny voarisoa saolon'irina mpiandry andiany azo namboleny Jehova ny vahiny 1 taona teto antany ony vadiny Raslofo Arson nantenaina fetermanana ny zanany ary ny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina ary izy dia nametrahany fianakaviana fararakitra iray alina ariary Rakotonarivo Tokonandrianina Adriano nodimandry tamin'ny alarobia 3 jolay rehefa ny vahiny nandritra ny 17 taona teto antany ony rainy andrianantenaina fanomezantsoa Rakotoarnaivo Erlanto sy ny reniny volalalaina Irina Eliana zay promotion anjomara farany ny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina razanatsoa voangy lalao ary manana mpiandry promotion lalampamonjena dekona FPVM manjakaray mivavaka nodimandry teo amin'ny fahasivy amin'ny 10 taonany ony zanany randria mahay manana aingo ny ratapo aminy ary ny fianakaviana manontolo ny nofony dia ala ao an-tranony i mahatsinjo ikianja ny alatsinainy 7 jolay amin'ny 7 ora maraina ary entina hanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ho fampariazana amin'ny fianakaviana eto amin'ny fiangonatsika mialoha ny ametrahana azy any amin'ny fasandrazany any Akazondandy ny tompo Andriamanitra tompo mifampiononana ny ampionana feno sy tanteraka ireo fianakaviana tramanjo ireo i tompo Klara Zafindraibe ndrianary fera fidy edy moa dia nametrahan'ny fianakaviana fararakitra 500,000 francs na iray hetsy ariary dia toy izay ny vaovaon'ny fiangonana faherotsika amin'ny famakiana ny voady dia ireto indray ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanatanteraka ny voady masina misaotra sy mankasitraka Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka natratra izao volana vaovao izao indray zahay tsy apetraka eo ampelatananao Jesosy ny fiainanay sy no avinay ampitomboy Jesosy ny finoanay anao misaotra Jesosy ity ampany omena anaovana ny asanao 10,000 ariary ho an'ny dada 10,000 ariary ho an'ny fifoazana pasteur ambanivohitra 25,000 ariary izay mitotaly 45,000 ariary Jesosy eo mamindrafo amiko mba lazao any sitraponao momba ilay vitany efa tokony naveriko nefa tsy nety voaveriko ilay vola hatramin'izao mpampitsio amin'ny fanainao masina Jesosy fa mpanomponao nanolotra izy vola 5,300 ariary izay ampahafolo karena misaotranao Jesosy noho nanafahanao baccalauréat français zavikeliko anankiroa ka nahazo mention bien iray dia mbola apetraka eo an-tananao ny fandehanany any ampitan-dranomasina noho ny fianarany Kointy ao manolotra vola 610,000 francs izay mitsinjara toy izao 310,000 francs ho an'ny sa
300 000 francs ho an'ny mahantra. Misaotranao a Jesosy tamin'ny fahasoavana marobe izay nomenao aho, mba mangataka famindrampo aminao a Jesosy ny amin'ny fahotako rehetra, indrindra ny amin'ny fijanganjangana sy ny tsy finoananao. Ity Jesosy ny fanatitra tolotro anao, vola 60 000 ariary ka ny 40 000 ariary ho an'ny iraka Igor, 20 000 ariary ho an'ny fiangonana, ampahafolo-karena 30 000 ariary. Jesosy malalo, mbola ilay fahasoavanao na toy izao anay, ka manolotra ny ampahafolon'ny pension anay volana juin, 20 000 ariary izay mitsinjara toy izao 10 000 ariary ho an'ny dada ary ny 10 000 ariary ho an'ny sarsy feo. Misaora ny Jehovah ary fanahyko ary izay rehetra tao anatiko, misaora ny anarany masina. Nanolotra izy vola 25 000 ariary ka ny 1 000 ariary ho an'ny dada, 5 000 ariary ho an'ny pasteur José Alain, 5 000 ariary ho an'ny sarsy feo, 5 000 ariary ho an'ny fitaotsarobidy. Mifona aminao izahay Jesosy, raha izao vao afaka manatanteraka ny drakim-pisaorana ho anao. Misaotra fa vita soamantsara ny fanamasinana ny fanambadianay ary mametraka ny fiainatokantrano eo am-pelatananao izay. Indro misy vola ampahafolony tamin'izay nomenao anay 10 000 ariary. Ampahafolony pension 80 000 ariary. Misaotra ny Jesosy ny amin'ny tahiny any amenakavy ny amin'ny zavatra rehetra. Mbola nambiny ihany koa ny asanay ka tafaverina amin'ny faritra indray. Ka ity misy ny ampahafolony ho an'i Jesosy tamin'ity herinandro ity vola 14 000 ariary. Fa noho ny fahasoavanao na toy izao anay Jesosy ary dia maneho fisaorana anao fa mamaly vavaka ianao nanafahany ireo zavikeloko CEPE sy ny concours hiditra 6e. Ka nanolotra izy rakim-pisaorana ho an'ny mahantra 10 000 ariary. Solom-boninkazo amin'ny anniversaire 20 000 ariary. Jesosy eo misaotra anao fa ny paso 2e année zavikeloko ary afaka CEPE koa ny faravavy mangataka ny mba hitahinao azy ireo mandrakariva. Nanolotra izy vola 10 000 ariary atolotra ho an'ny KSF. Jesosy eo misaotra anao tamin'izay rehetra nataonao taminay, izay rehetra mbola ataonao aminay 2 000 ariary. Fanokanana ho an'ny fanokanana ambatomindravavy 20 000 ariary. Misaotra Jesosy ny fanifindra kilasy izy telda, apetraka aminao ny fiainanay dimy mianaka mba hatsangana izay rehetra rava. 20 000 ariary ho an'ny asan'Andriamanitra, ampahafolo-karena 10 000 ariary. Misaotra anao izay Jesosy tamin'ny nanambinanao anay tamin'iny volana lasiny, mbola apetraka eo am-pelatananao ny volana vaovao. Eo am-pelatananao Jesosy ny fiainanay rehetra, indro ilay voady ampahany avy aminao. 5 000 ariary ho an'ny mantra, 5 000 ariary ho an'ny pasteur José Alain izay mitotaly 10 000 ariary. Misy filazana kely ty azafady, ny fiara 6454 TA honya mba jerena fa fa vaky ny fitoeran-dasantsinao zany 6454 TA. Tsy misy soratra 2 000 ariary. Misaotra Jesosy fa afaka baka sy ny findra kilasy daholo ny zavikeloko. Misaotra koa tamin'ny natratrarany nahaterahan'ny Gracia 7 taona ny 7 jona lasa teo. Mano 5 taona tamin'ny 3 jona. José 4 taona tamin'ny voalohan'ny volana Jolay, Liantso tamin'ny 4 Jolay any Canada sy France. Ka nanolotra izy ireo rakim-pisaorana vola 10 000 ariary ho an'ny sahirana. Misaotra anao Jesosy fa natratra ny tsingery taona iaiko Mathieu Noam 3 taona tamin'ny alarobia 4 jona. Omeo tolotsaina izy ary ihany koa fahasalamana sy fahendrena. Nanolotra izy vola 10 000 ariary ho an'ny voninkazo. Misaotra Jesosy amin'ny fikarakarana nataonao tamiko vola 10 000 ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Misaotra Jesosy no nanomezanao tony taona iraindray 20 taona nahaterana. Misaotra Jesosy nanolotra izy vola 10 000 ariary ho an'ny sarsy feo, ampahafolo-karena 20 000 ariary. Notanteranao tokoa Jesosy ilay teninao amin'ny Romana 11:1-2a fa tena tsy nanary ahy tokoa ianao tao anatin'ny ady rehetra izay natrehako ka naverinao soamantsara ny fiarantsika Jesosy. Tena misaotra sy mankasitraka anao ny mpanomponao. Nanolotra izy vola 100 000 ariary ho an'ny sa. Jesosy eo mifona aminao ao fa izao indray vao nanolotra ny ampahafolo-karena. Mangataka vavaka mba hitombo finoana ka tsy atahotra rehefa manao ny asanao vola 50 000 ariary. Misaotra ny Jehovah lalandava ao eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Ny ampahafolo-karena
100,000 ariary ampandehanana ny asan'andriamanitra. Misaotra Jesosy fa vita somatsara ny année scolaire dia mba hamarino aminay ny teninao hoe olohany ianareo fa tsy ho rambony, vola 10,000 ariary ho an'ny asa-piangonana. Misaotra Jesosy noho ny fitondranao sy ny fitantananao ny fiainanay, ity Jesosy ny ampahafolon'ny karamako omeko anao 60,000 ariary. Ity Jesosy ny ampahafolo nomenao azy sy ny fanadim-pisaorana vola 15,000 ariary. Joba 41:3 tonga ny fotoana hamalina ny sovitanao taminay nazahoanay zafikely any Fransa ny BTS sy nahitany alternance apetraka ampelantananao ny examen final an'ilay zavikeloko any Fransa sy ny ahitany asa makasitraka tompo vola 40,000 ariary ho an'ny pasteur Alain nitarika fotoana teo. Misaotra Jesosy ny fanifindra daholo ny zavikeloko mangataka vavaka ho an'ny Jesikafa analabaka vola 10,000 ariary. Jehova no batery mampandeha ny fiainako. Ty Jesosy misy vola 250,000 francs anaovana ny asanao voninahitra ho an'i Jesosy. Salamo 103 voninahitra ho anao rery any Jesosy tamin'ny fitahiana rehetra mamindrafo amiko sy ny ankohonako dia ampitombony finoanay 20,000 ariary ho an'ny fanokanana ambaton-drahavavy. Misaotra Jesosy ny amin'ny tombon'andro nomenao ampitombony ara-panahandray Jesosy tazomy eo anatrehanao mandrakizay ao. Vola 30,000 ariary ho an'ny pasteur ambanivohitra, 10,000 ariary ho an'ny dada, 10,000 ariary ho an'ny sarge feo izay mitotaly 50,000 ariary. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao anay, mangataka fahasalamana feno aminao izay telo mianaka, dia akinonay feno ampelantananao ny asa fitadiavam-bolanay mba ilamina somatsara. Tahizo tantany ny dianay Jesosy vola 20,000 ariary entina anaovana ny asanao. Ka izay mitsinjara toy izao 10,000 ariary ho an'ny mahantra ary 10,000 ariary ho an'ny sarge feo. Misaotra Jesosy ny fanifindra klasy Ioria, nifindra 3e vola homenany mahantra 5,000 ariary. Misaotra Jesosy fa sitrana ny tanany marary vola homenany zazakamboty ampahitrisina 10,000 ariary izay mitotaly 15,000 ariary. Misaotra anao Jesosy no ireo fahasoavana avy aminao ny amin'ny ankohonako ny anniversaire ny zavikeliko tamin'ny 4 juillet feno 5 taona izy, ny fanadinany zanako ny amin'ny anniversaire ny zavikeliny zany nanome vola izy 10,000 ariary, ny fanadinany zanany 10,000 ariary, ny fanorenana ny fonenana vaovao 10,000 ariary izay mitotaly 10,000 sy 1,000 ariary. Salamo 103 misaotra Jesosy noho ny fitahinao sy ny fahasoavana ary ny fanambinana ary misaotra Jesosy fa nifindra kilasy ny zanako ka indro manome ny ampahafolo ny amin'ny fitahinao apetraka eo ampelantananao ny fiainanay famianaka sy ny fidiram-bolantsika Jesosy vola 10,000 ariary ho an'ny dada. Tsy misy soratra 5,000 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny sorehetra izay nomenao anay menakavy kely nandritra izay fotoana izay. Misaotra fa teo foana ianao anay tsy namelanay ny ady rery. Misaotra koa fa vita somatsara amin'ny BEPC any arena. Mangataka ny fitantanana amin'ny andro sisa mbola iainanay, taio manokana iandrianina kely, taio ny fidiram-bolanay indrindra koa ny fiainam-panahinay mba ho afaka BEPC somatsara koa iarena vola 2,000 ariary ho fanatsarana ny tempolin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy noho ny asa izay nomenao ny vadiko apetraka ampelantananao dia taio mandrakariva. Ampahafolo ny 50,000 ariary mangataka vavaka izony ho an'izy 10 mianaka kely. Misaotra Jesosy fa feno 3 taona indray raha mahatratra Andry Anjaka ry anala Ivanina tamin'ny 30 juin mangataka vavaka mba ho vita somatsara ny didipotra sy ny batisa ny amin'ity taona ity vola 5,000 ariary ho an'ny dada ary ny 5,000 ariary ho an'ny sahirana izay mitotaly 10,000 ariary. Ampahafolo ny ofatrano vola 10,000 ariary. Tsy misy soratra 80,000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny famotramponao sy ny fitiavanao mangataka vavaka ho an'ny fahasalamana sy ny asan-davanandro ny amin'ny fanadinany ankizy sy ny valiny vola 10,000 ariary ho an'ny dada. Misaotra an'Andriamanitra noho nahafahany zavikeloko fanadinana CEPE 5,000 ariary. Misaotra an' Jesosy ao nome ny asa tsara ary hainy nandamina ny programa rehetra. Mangataka ny fahasalamana ny hery azona miatrika ny herinandro manaraka indray vola 44,000 ariary ho fanatsarana ny fiangonana. Nofia nanolotra vola 2,000 ariary. Mitera sy mankalaza ny anaranao izay Andriamanitra, misaotra noho ny ambola ny tantananao sy ny fimbinanao ny menakavy kely. Mangataka fahendrena ho an'ny ankizy dia apetraka ampelantananao
ny finition an-trano mba ho vita somatsara vola 35 000 ariary ho an'ny akany ampahitrizina raky mpisaorana 200 000 ariary misaotra jesosy fa nahazo tsena tsy misy soratra 3 000 ariary fitomanina 3:22 ity indray jesosy ny ampafolony tamin'ny nomenao aho tena tiako ianao jesosy apetraka eo ampelatananao ny fiainany ankohonako vola 46 000 ariary ho an'ny sary sy feo misaotranao jesosy fa mbola nomenao asa tamin'ity herinandro ity manefa nivoadika eo anatrehanao aho ka manolotra vola 10 000 ariary ho an'ny mahanitra ny fiangonana dia mangatabavaka mba ho afaka mitrosa ary mba hitoy foana ny asa tena ny andry asy ny ankohonako ianao jesosy matotoy izao zay ka dia misaotra ny amin'ny nomenao sy ny arovanao anay fa matoky ianao ny mbola hiady ho anay fa izahay angina vola 10 000 ariary ho an'ny dada misaotra jesosy fa vita indray ty tom-pianaranyity ary ny fahasoavan'andriamanitra natoy izao a 5 000 ariary ianao natoy izao anay jesosy 17 juin fête des pères 18 juin anniversaire nahatratra ny retrehako ao tamin'ny asako ka iny jesosy 76 600 ariary atolotra ho an'ny fiangonana no nahafanjanako brevet bac jesosy hoe inona no avaliko anao no ny soa lehibe nataonao tamin'ny ankohonako mankasitraka tompo dia mbola apetraka eo ampelatananao ny fitaizanany ankizy ny olona izay hividin'ny trano any andriana lefy indro manolotra vola 100 000 ariary ho fankasitrahananao tompo ho an'ny rindrina rehefa vita ny tolotrasana nanolotra izy vola zany 100 000 ariary ho an'ny rindrina rehefa vita ny tolotrasa tsy misy soratra 2 000 ariary voninahitra ho an'andriamanitra ireriany misaotra anao jesosy tamin'ny tahinao ny fiainanay apetraka feno ampelatananao ny examen universitaire ataon'ny zanako mba holohany izy fa tsy ho rambony ampahafolo-karena 30 000 ariary ho an'ny dada 30 000 ariary izay mitotaly 60 000 ariary tsy misy soratra 10 000 ariary voninahitra ho anao jesosy misaotra betsaka ny amin'ny fanondram-pony voaka somatsara ny hopitaly tonga soa eto tokantrano tonga eto antranonao voninahitra ho anao reriany dia mbola apetraka eo ampelatananao ny fiainako vola 20 000 ariary ho an'ny tompomasina ambaty mirahavavy midere sy misaotranao amin'izao volana vaovao zao zay jesosy izay akinina feno aminao ka anjakao ny fahasalamanay ny asanay sy ny fianarana raisom-pifaliana tompoko ny vola 310 000 francs fa vokatry ny fonay mianakavy ary mangataka vavaka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina 205 000 francs fiarabanany Tony Hermanina 105 000 francs ho fikojakojana ny tranon'Andriamanitra fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao aho misaotra betsaka jesosy tamin'ny tahinao ny zavikeliko dia afa-panadinana somatsara ka ity jesosy ny fisaorana voady masina izay nataoko taminao 17 000 ariary atolotra ho an'ny dada satria izy ny solotena ety aminay mampianatra anay dia tahio an-trano koa ny hoavin'izy ireo dia toy izay ny voady tanterahan'ireo mpanompony androany miteto amin'ny riana ambany 420 riana voalohany 430 riana faharoa 720 riana fahaefatra 220 izay mitotaly 720 amin'ny 100 ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany 570 amin'ny 500 aloha ny andininy voalohany ihany a mandra-pahavitan'ny procession indre izany hafaliana fa velonaina izahay
tanindrazanay malala ny tanindrazanay malala ry Jeso tompoa iorinento tsy iala ny fiadana nentinao iorinento tsy iala ny fiadana ny aisonotany zavana fantrana ko andao taraviny mazava itaritena fiangonanao angony fanahy eo tena iray ny fiangonana angony fanahy eo tenina ka tsy izarazary ntsony tsy izarazary dia ho fanasina fanelo ho an'izao tontolo izao elo hita fitoetra vaovao anolotra n'izao fanaty izao tsika amin'ny iraha fanolorany mitsangany sika rehetra voninahitraneo an'Andriamanitra irery any. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahina ny tany rehetra. Amen. Ivavaka isika.
zava-dehibe aminao loatra tompo, ny fananana anay araka ny teninao hoe zao olona no foron'ny tanako zao hanambara fiderana. Zay sombotsombony tamin'ny fananambinana nanao ihany zany natolotra i Jesosy ho fanomezam-boninahitra ny ray, fa zay tena takinao dia ny fanolora-tenanay. Jesosy tompo, mba ankasitrao ny fanatitra ataon'ny fiangonanao amin'izao fanomboany enim-bolana faharoa ty taona fanamboarana sy fananganana ny rava ity. Raha ankasitraka n'izany ianao dia hiazakazaka mihitsy ianao tompo hitondra valim-bavaka ao an-tsiraray avy. Misaotra anao ny mpanomponao, nisy taratasy be dia be ny vakina teo, hitanao ny tanana nanoratra an'ireo. Tao ny afam-panadinana, tao ny nahazo asa, tao ny sitrana tamin'ny aretiny, tao ny afaka ny fatorana rehetra, tao ny nanolotra solom-boninkazo, maro be tsy tambo isaina. Tena miasa ny Andriamanitray, mihaino ny fivavahanay ny Andriamanitray, ary zany ny ankasitranay azy. Tsy izy ireo ihany Jesosy no ankasitraka, zay rehetrarehetra akasitraka anao ka hiteny hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra indrindra. Rehefa vita tahaka an'izao Jesosy, fanatera-panatitra, nitoriana ny teninao, midiny ianao mijery ny olona rehetrarehetra. Onainy ianao mahita ny fantran'ny olona, ny aretina rehetra nentina teo aminao, tsisy tsy nositranonao, fa efa anao zany. Tompo, misaotra anao zay raha mbola avelanao angataka, manamarina ny teninao hoe mangatara dia omeny ianareo. Nisy fangatahana be dia be Jesosy voasoratra tao anatin'ny taratasy teo, ary zay rehetrarehetra tonga eto manana ny mba fanomanina ihany koa ionana aminao amin'ity andro anohany ity. Fantatra efa-pihainy vavaka ianao, ary tsisy mialamaina mihitsy Jesosy io miona aminao. Raha mba mety rehinao, tongava eny anilan'ny fiangonana eny tsirairay avy, ametrao tanana Jesosy ny sorony dia omeo toky izy, omeo fanantenana izy, avereno amin'ny teny nataonao tamin'ilay jamba fa ino hoe inona arany tianao ataoko aminao dia mahafantatra ny fiangonana izay etaetany. Tsy reo nangataka ihany Jesosy tao anatin'ny taratasy novakina teo, nitondra n'izany fangatahana zany, zay rehetrarehetra mihitsy Jesosy hitondra ny ataka ao eo aminao ka hiteny hoe Jesosy eno ny vavakay, enory tompo zany vavaky ny fiangonanao zany. Misaotra Jesosy, ianao miasa dikan'izany fanginana zany, miasa mangina mantsy ny Andriamanitra, tsy mba ty tabataba, tsy mba ty korotana. Andriamanitra endry malala ny momba anay rehetra. Asa zay zavatra hitranga indray ry tompo, amin'izao volana vaovao sy amin'izao enim-bolana vaovao zao, ny anitokinay mametraka fotsiny zavatra rehetra eo am-pelatananao. Efa ao anatin'ny fotoam-pialatsasatra ny akamaroan'ny mpianatra, arovony zanakay Jesosy mba tsy ho azo ny fakapanahy sy ny fingapinga ny hafetsifetsen'ny devoly. Mbola tsy vita ny fanadinana baccalauréat, mbola misy koa ny mety mbola amitany amin'ny anjery manontolo rehetrarehetra eny. Io ny zanakay tompo mba ho lohany tokoa fa tsy ho rambony amin'ny antom-pisiny sy ny fanomponanao rehetra. Ho an'ny mitady mba hahita, ho an'ny mangataka mba hahazo. Io ny fanompon'ny mpanomponao tsirairay avy. Ilay voahany isan'andro san'andro, ho dina alina ny fitadiavana, manahirana, mba ambino amin'izay manahirana azy ny mpanomponao. Ny tsy voataky ny vavanay Jesosy,
vavao anay mba tsy ho levina ny finoanay. Taio ny ray aman-dreny lehibe any ampitan-dranomasina any mamita iraka miaraka amin'ny délégationna rehetra. Izy ny tsy eto fa ianao Jesosy eto foana dia mahafaly anay mihitsy zany a. Hitany FPVM rehetra maneran-tany ianao. Ny fiangonana kristianina mitory fa tsisy afa-tsy anao rery any lalana marina makany amin'ny fiainana. Dia mba jerevy manokana Madagasikara anay mahantra zay Jesosy. Mivavaha manokana ka tonony amin'Andriamanitra andro aman'alina amin'ny fotoana rehetra ny anaran'ny nosondrazanay amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany. Misaotra ry Tompo. Rainay Ozea any an-danitra. Ho amasinina anay ny anaranao. Ho tonga anay ny fanjakanao. Atao anay sitraponao ety atano tahaka ny any an-danitra. Meo anay ny Ozeana sahaza ao anay. Ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aiza mitondra anay ho amin'ny fakapana manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakany sy ny hery ary ny voninahitra amin'ny mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminao anay sy ny ankonanao. Zao tsodranomasina tononona amin'ny anaran'ny Tompo zao. Jehovah Andriamanitra ao no miteny. Aza matahotra ianao fa momba anao aho. Ary aza mierikerika foana zany ho Andriamanitra ao. Indro mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako aho ny amin'ny zavatra ho avy antanio hafa ny any zanako asan'ny tanako tena ditiko mihitsy. Omba anao a amonjy anao amin'ny adinao rehetra raha matoky anao meko anao ny vokatsy ny tany rehetrarehetra raha miazona ny finoana hatramin'ny farany anao. Efa nomaniko anao ny tsara indrindra ko aza mierikerika foana. Efa tanteraka tao amin'ny zanako zany araka ny teniny hoe ny fiadanako ny navelako anareo, ny fiadanako no meko anareo ko mandehana amin'ny fiadanan'ny tomponareo. Misaotra Jesosy. Anao kosa ray zanaka fanahy masina tera sy ny haja ary ny voninahitra ambony indrindra. Misaotra ry Tompo. Amen. Ny 7:7 ny andinin'ny fahaefatra farany amaranantsika n'izao tapany voalohany zao ny hoe eno manomeza hery mba ho ahy re ka hery sy andresy ny mpanomponao ry mpanjaka miaino re mamonjay efa mitaraina ny vahoakanao 579. N'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mazoto toerana isika rehetra mivoaka amin'ny mpilaminana izay tsy voakasika amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo fa tonga amin'ny fotoana fiomanana amin'izany isika izao. Manana anjara hira ny sampalanoa eo amin'ny mpiomanana ny amin'ny fiatrehana ny latabatra masina.
fizikiotalo ity famivena tompoa dai sanakaonani rasitrakao mamidraofo idraikyobevity otaboko jesosio isampisikitsako razavapona marube nakafizikiotalo ity famivena tompoa dai sanakaonani rasitrakao mamidraofo idraikyobevity isashanao jesosio irerakinity nomenao fitsarana kasambatraeri nataoko veloma daolori satana pamitaka fazandrinao jesosio noani mazara isatranao jesosio irerakinity nomenao fitsarana kasambatraeri nataoko veloma daolori satana pamitaka fazandrinao jesosio noani mazara isatranao jesosio irerakinity nomenao fitsarana kasambatraeri nataoko veloma daolori satana pamitaka fazandrinao jesosio noani mazara fazandrinao jesosio noani mazara fazandrinao jesosio noani mazara. dia mbola mamerina ny fiarabana ho antsika tsiraray avy noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony mbola natongaitsika indray nahazo an'izao fandraisana hiatrika an'izao fandraisana ny fanasan'ny tompo izao misasaka ny taona lasa ny enom-bolana voalohany higadona ao anatin'ny volana jolay ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika fanontaniana mipetraka ao anatin'ny vanim-potoana ny taona ny fananganana ny ravintsika fanontaniana mipetraka hoe aiza ho aiza ao anatin'izany fananganana ny ravo zany izasy anao inona ny dingana vita inona ny zavatra efa natao inona ny ezaka efa nitanterahana sa ny olona fotsiny any zavatra teo am-pelatanana nisy akony teo antoetranao ve efa mba nisy natsangana manokana izany nisy akony teo anitsainanao ve ny fitoriana ny filazantsara ny afatra zay nampitaina teto amin'ity toeran'ity ho fananganana fanamboarana ho fanefenanao atonganao akohonan'Andriamanitra ho mpanompo mahatoky tsy fantatro samy andiny tentsika samy andiny tena ao anatin'izao fisasahany taona izao raha hiatrika ny ray an'ity fandraisana ny fanasan'ny tompo ity mba tsy fahazarana fotsiny no etrehetsika n'izao fandraisana ny fanasan'ny tompo izao fa tena atserovantsika mihitsy lay fanoloran-tena ka nandatsahany Jesosy ny rany teo ambony hazo fijaliana
araka ny teniny hoe zay mihinana ny nofoko, zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no anana fiainana mandrakizay, tia anana fiainana mandrakizay venao. Ny finanana ny nofo ny tompo, ny fisotrona ny rany no anananao zany fiainana mandrakizay zany. Fa izao izy nofoko ny tena fihinana ary ny rako tena fisotro. Manasanao ny tompo iray latabatra amin'ny androany, aoka mba tsy hinana na isotro ny fanameloana, fa mba misy akony manokana eo amin'ny fiainanao zany. Eo am-pitsanganana nanaovantsika ny hira larana 7:1 ho fandiniatsika, ho fieritreretantsika lay rana ratsaky ny tompo teo ambony hazo fijaliana, ho famonjena sy fanavotana ny mpanota 7:1. Eo am-pitsanganana. Endrika ivavaka sika. Misaotranao tokoa Jesosy noho ny fitiavana izay asehoanao anahy isan'andro. Misaotranao satria tsapanay dia tsapanay tokoa, fa tena miany fiainana ianao, tena mitatana ny dianay ianao, niaro anay tao anatin'ny loza sy ny aretina. Tanteraka ny teninao hoe tahaka ny fampombandrenako ny zanany ambany ny elany ane nambombako anao hoe niaro anay ianao tao anatin'izany rehetra zany Jesosy, zay isaoranay ianao manokana satria tena Andriamanitra be fitiavana ianao. Jesosy malalo, androany lasa ny enim-bolana voalohany ao anatin'izao taona fananganana ny ravo zao, hiatrika indray zay ny enim-bolana manaraka. Jesosy malalo, inona ny zavatra voatsangana, inona ny zavatra namboarina teo amin'ny fiainana tsirairay avy. Samy andiny teny zay androany, manoloana n'izao latabatra mivelatra zao, zay toerany fanasanao Jesosy. Manasa anay indray ianao, mbola ho fandiniany tena androany, mbola ho fieritreretana androany, lay rana latsaka tao ambony hazo fijaliana, isoloana ny eloka impanota. Misaotra Jesosy, fa raha tsy nalatsaka ny ranao, nanao ahoana ny fiainanay Jesosy, nanao ahoana ny antom-pisinay, hanao ahoana ny hoavinay. Soa ihany niaritra ny mafy anao, ka nanaiky nisotro le kapoaka mangidy araka ny teninao hoe raha eo isory amiko ty kapoaka ety, nevoaka tsy ny sitrapoko natao fa ny sitraponao.
reo ary jesosy mivelatra tanolona zany fanasany zany. Iny mofo tahaka ny mofo rehetra ihany no volavolainy tanany olombelona, no karakarainy olombelona, fa tonga kosa eto anolonay ankehitriny. Ho amasinonao zany mba ho tena nofonao hivelomanay Jesosy, atonga nay hanana fiainana ao anatin'izao asa fanompona hanao zao. Io koa ny dovay Jesosy, rano tahaka ny rano rehetra ihany ane Jesosy hoe, fa androany kosa eto amin'ity toerany ity mba hidongina aminao manokana, mba ho tena ranao hikorina ao anatinay, hanavatsavany amin'ny nofo sy ny taolana rehetra any Jesosy. Zany rano zany mba hanafaka anay, hanadio anay, mba hanananay fiainam-baovao. Fa zany ny etaetanao araka ny tenina hoe raha misy olona ao an'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Reny mpanomponao Jesosy, le mpiara-miasa aminao, no fodinao, no tsongainao tao anatin'ny maro, hitatana an'izao fanasany zao. Raha koa fiatrana tapon-doka any Alahady amin'ny alalan'ilay ranao izy, zany nangatanay Jesosy. Ka tsy misy ho hitan'ny olona androany eto amin'ity toerany ity, afa-tsy ny voninahitra ao ihany no amirapiratra eto amin'izao toerany zao. Ny vahoakanao kosa Jesosy, zay andray inana sy hisotra androany, miangavy anao aho, ka sy ho amin'ny alalan'ilay fananao masina izy. Ka sy ho amin'ny alalan'ilay fananao masina Jesosy izy, mba tsy hinana mpahazarana, tsy hisotra ny fahazarana, fa aoka mba misy ako no manokana eo amin'ny fiainany ny firaisana latabatra aminao androany. Sotra Tompo, atolotra anao ndera sy ny ady ary ny voninahitra efa anao hatramin'ny taloha zany, ka mbola anao mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo tamin'ny alina zay da madeha anazy, dia nandray ny mofo, ary efa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy, ity ny tenako izay vakina ho anareo, zao nataovy ho fahatserovana. Dia tahaka an'izany koa ny kapoaka. Ity kapoaka ity, lay tandindina rako izay nalatsako teo ambony hazo fijaliana, ho famafako ny elokao, tsarovy aho rehefa misotro anao. Fa naoviana ny Tompo, no mihinana ny tonomo fitony ianareo, ary misotra ny kapoaka, dia tsarovy, fa manambara ny fahafatesako zany, dia lany lorako ny aiky teo ambony hazo fijaliana, ho famonjena sy fanamafana ny elokao, dia misaora ao anatinao. Amen. Eo am-pizarana no mofo sy ny kapoaka, no mbola anaovantsika ny hira larana 800. Hira larana 800. Mamo no foko ry Jesosy, ny famonjena za vitanao, ny ady sokona velanao, tena afaka ao mandrakizay. Yeah.
ny apôstôly paoly ry havana dia tena niezaka nitory ny filazantsara, niezaka nanangana fiangonana maro, nanambara ny vaovao mahafaly ho an'ny vahoaka mba tonga azy ho tena tafaray amin'Andriamanitra. Any amin'ny Romanina toko voalohany any, Romanina toko voalohany ny andininy 14 no ahitantsika an'izao afatra zao. Ananany Grika sy ny firenena hafa rehetra sy ny endry sy ny tsy endry trosao, ko raha izao dia azoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho. Ananany Grika sy ny firenena hafa rehetra trosao, na ny endry na ny tsy endry, na ny manam-pahalalana na ny manam-pahaizana, manana trosa amiko. Zao mantsy araka ny voambara teo hoe niezaka nitory ny filazantsara, nanambara ny vaovao mahafaly zany apôstôly zany. Fa saingy zao taty aoriana kely iafaran'ny fiainany, taty aoriana iafaran'ny fiainany, zay vao mba nandeha nitory ny filazantsara tany Roma izy. Ny antony dia zao: tao amin'ny fiangonana tao Roma tao, zay nahitana ny jetilisa, nahitana ny jiosy, dia nisy fifamahoan-javatra. Inona le zavatra nitranga? Ny jiosy zay niezaka nanamartena tamin'ny fanarahana ny lalàna, ka indraindray nivoaka tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny jetilisa kosa zay niezaka nanao ny sitrapony sy zay daniny kibony zay tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Vokatra ireo zavatra ireo, ny zava-doza saika nitranga tany Roma, saika ny sarabazana ny fiangonana. Ary tsy vitany hoe ny sarabazana ny fiangonana, fa saika ny vonako tamin'ny lalan'ny fahamarinana dia ny fitoriana ny filazantsara. Tsy tafandromandry ny apôstôly, ary zay natonga azy ny lohabolana hoe anana ny Grika sy ny firenena maro trosao handeha hitory ny filazantsara. Ny zavatra mamperitreritra ry havana manoloana ny tantara io dia zao: vokatra le fifamahofana tao anatin'ny fiangonana tany Roma zay nahitantsika hoe ny jetilisa sy ny jiosy, dia lasa ny fanontaniako hoe ny eritreritra fangamo ao anatin'ny fiangonana koa mbola misy jetilisa? Tsy kristianina ve no anatin'ny fiangonana? Fangamo anatin'ny fiangonana mbola ahitanako zany jetilisa zany? Mamperitreritra zany. Ohatrany manamarina an'izany le tantara ny amin'ny Luka toko 15, lay ondry very sy lay farantsa very. Ny ondry very sy ny farantsa fa ny zavatra nampiavaka azy, very ny ondry fa tany an-tsaha, tany an-tanimboly, tany an-lohasa na very ny ondry, fa ny farantsa kosa very tao an-trano. Ny fanontaniana mamperitreritra dia hoe ay ve ny fananana na dia ao an-trano aza mety very any? Tsy na ny velany ihany ny very, fa ny fananana koa na dia ao an-trano aza mety ho very ihany. Aokandiny tenitsika ry havana, itsika izay efa tafiditra ao anatin'ny valan'Andriamanitra,
efa natsony tompo nandray ny ositra masitra ary iray latabatra ny tompo androany. Saola mba lay fananana very andeha anangana ny ravintsika aizao aizao anatin'izany fananganana ny ravo zany no misy anao amin'izao ora sy fotoana izao. Andeha andiny tentsika amin'ny ira 700. Ny foko ry mpamonjy mangetahitanao, maniry lalandava ikambana aminao, tsy afaka ao ampoko ny fanirinanao. Jesosy eo, ho neno reny foko, ho tena lapanao. Vitany hoe mangetaeta fotsiny, fa raha tena mangetaeta ianao dia raisy izy androany anjaka ao anatin'ny fonao. Fa izy kio maniry, kio raha maniry ny toetra ao anatinao, araka ny teniny hoe indro mitsangana eo ambaravarana akamandondona, raha misy miaino feko dia ononao aminy aho ka hitoetra ao aminy. Atolory azy ara ny fiainanao, andray fanapahan-kevitra androany ka ira hoe anao aho tompo. Reko ny feonao izay mitory ny fitiavanao, nefa mila tsanga ny finoanao anatonako anao.
ny ampilatananao ankehitriny mitandindona nofony Tompo sy ny rany. Andiny tena isika androany lay olona navotana sy nafahana tamin'ny rano Tompo. Aoka tena eritreritra ao anatin'izao enim-bolana voalohany izao ka mba ho tonga saina tahaka an'ilay zanak'adala iverina. Efa nihinana ny voankazo fihinany kisoa, nihinana ny tsy fihinana, vo tonga saina hoe ndeha hiverina ho any amin'ny raiko aho, hiverina ho any amin'ny dada. Fa na dia izy tsindroka sy hinana ny sombotsombony azy zay latsaka amin'ny latabatra, andeha hitododoka hiverina aho. Mandraisa fanapahan-kevitra androany. Tsy fantatro. Raha mba fantatra aho fa tsy tahaka ny vola fotsy na ny vola mena na navotana anao tamin'ny fitondrantena adala zay azonao tamin'ny retin-drazana, fa le rason'i Kristy. Raha ny zanak'ondry tsy misy klema sady tsy misy petipetina zay nalatsaky ny tompo ty ambony hazo fijaliana ho famonjena, ho fanavotana anao hiala ao anatin'ny onaona ny fahafatesana. Jereo ny tompo fa ty ambony hazo fijaliana io no niaretako ny mafy, ny dia kapoka, ny ratra ho famonjeko sy fanavotana anao. Inona ny mba ahako n'izany eo an'ny fiainanao? Eny, tsy maninona na mbola tsy tsarovanao ary zany androany, fa mbola hivavaka ao anao ihany aho, mbola andohalika anao ihany aho, mbola androtsaka ny ranomasoko anao ihany aho. Hitalao amin'ny raiko, raha eo mamelà ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tsapanao ve zany fitiavan'Andriamanitra anao zany? Tsapanao ve zany fitiavan'Andriamanitra anao zany androany? Raiso izy anjaka ao anatin'ny fonao fa tiana loatra izy. Manatonao ka miondrika hanoroka ny tongo masonao, zay olona tsy mendrika Tompo. Raiso ho anao, tsangantsika. Fa hoy ny Tompo, ity ny tenako, raiso ka hano zao nitaovy io fahatserovana dia misaora ao anatina. Misaotra Jesosy, misaotra anao tokoa satria tena mitsinjana ifoana ny masonao, tena mbola nivavaka ao anahy isan'andro ianao. Tanteraka amin'ny teninao hoe ny masoko sy ny foko dia aminao mandrakariva. Misaotra Tompo,
dia raina ny anarana. Amen. Fahoiky ny Tompo. Sotroina rehetra ity. Fa ity ny rako lay tandindony nalasako teo ambony hazo fijaliana ho famelako ny elokao dia misaora ao anatinao. Misaotra indrindra Jesosy malala, fitiavananao ahoana reny fitiavanao anay, tsy takatry ny saina. Fa na dia olona efa niodina azy, nanompa anao teo ambony hazo fijaliana, mbola nasainao ihany iray latabatra aminao androany. Misaotra indrindra Tompo, niangatana aminao mba irotsaka ao anatinay tokoa ny fananao masina, iredareda ao anatinay ilay avo-pitiavana, hanavoazanay ny finoana sy ny fitiavana ary ny fanarahana anao amin'izao sisa izao. Misaotra Tompo. Amen. Petraka ny fiangonana. Eo ampanangonana ny kapoaka sy ny fanomezana, mbola naovantsika ny hira laharana 3 sy 500. Hira laharana 3 sy 500 ataotsika izany. Miobo ny fanahiko fa voavonjy zao, ny ratra ny mpamonjika ny misy aim-baovao, ny raha ny Jesosy no tena avitro, sambatra ao sy tretrika ao. Ratra ny mpamonjika. Manoloana ny fitiavan'Andriamanitra izay nasehony anao indray androany, ka ny andraisany anao ho zanaka teto amin'ity toerana ity, ho mpiara-mandova ny fanjakana ary andraisanao ilay satraboninahitra ny fiainana izay efa nomany no asy anao. Hitako izao sakaiza fa Jesosy toko ny mpanavitra. Tena tsy lany ny fity fa Jesosy ny mpanavitra. Fa na dia saika lasa aza ka ny olona mandao, ianao Jesosy tsy mba manadino ahy, fa mihevitra isan'andro isan'ora. 2:7. Sakasa
fanan'ny fity mafia Son panavitra piaro azy aoriana ny vavaka sy ny sodrano ny ralarana raiky amby telopolo sy dimanjato ny andininy voalohany ry Jesosy loha ranonaina zay foto pasoavana vavaka sika mame voninahitra anao tompo ny mpanomponao tsiraray avy eto amin'ity toerana ity mame voninahitra anao satria tena enikajy tena eni-boninahitra izay tsiraray avy fa zinona moa zay Jesosy lay adala n'izao tontolo izao mba nofodinao ampamenatra ny endry zinona moa zay Jesosy lay adala n'izao tontolo izao mba nasainao androany iray latabatra aminao tena enikaja enim-boninahitra zay Jesosy manolona n'izany fitiavanao zany saingy mamelombelona ao anatin'ny fonay inona navalinay an'izany fitiavana nataonao zany Jesosy inona nasetrinay an'izany fitiavana nataonao anay zany androany eto amin'ity toerana ity taona fananganana ny ravo zao betsaka ny zavatra mbola tsy voatsanganay betsaka ny zavatra mbola tsy vitanay Jesosy io manomboka kehitriny tafiery zay ataovy redareda ao anatinay le afo-pitiavana Jesosy afahanay manony azy ho fananganana ny rava ho fandiniana ny tenanay aloha ary fijerena koa ny manodidina sy ny mpiarabelona araka ny baikina hoe mandianaka mitoriny filazantsara ataovy mpianatro ny firenena rehetra Jesosy malalo tafioery zay ame finoany zay zany nangatanay aminao Jesosy fa kely sy bitika ane zay Jesosy io mba te ezaka ihany mba te ilofy ihany fa saingy ndraindray miherikerika sy morakivy
indraindray miravoravo tanana fa raha ny fanahinao kosa no mitaridalana sy mampahery anay Jesosy hijoro mandrakarivo izay ahatanteraka le baikonao fa fanasina sy fahazavana fanasy ny tany Jesosy io omeo anay zany atonga anay ho mpanompo mahatoky manoloana ny asa sy ny adidy izay napetrako taminay ary ahatanteraka ny programanao ho famonjena sy fanavotana n'izao tontolo izao reto ny mpanomponao Jesosy nandao ny tokantrano nandao ny akonina tonga midododody eto amin'ity toerany ity noho ny fahatsapany fa any aminao ihany no azo atiaherana misy zavatra tsy hay amboarina intsony ao amin'ny fiainany misy zavatra tsy hay ahitana vahaolana intsony ao anatin'ny tokantrano ao fa saingin'olo teninao manao hoe zany tena voaloboka ary ny raiky ny mpamboatra dia miazakazaka eto aminao zay amboary zay zavatra mety rava eo amin'ny fiainanay mba hahafahanay manangana ny hafa ivavaka aminao izy misy vavaka novombinina anao manokana androany miangavy ianao a Jesosy taty arao ny teninao manao hoe anaka tianao aho tahaka ny fampombanydreneko ny zanany ambany elany no mbola ambombako anao asandrato ny feonao asandrato ny vavakao fa hiteny aminao aho manao hoe tsy lalidalovana ny sofiko fa mandre ary ny tanako tsy foy fa mahavonjy eninao zany vavaka zany Jesosy mino aho fa tsy misy diso anjara ny fahasoavana ao androany tsy misy diso anjara ny famindram-pona ao androany fa samy vimbina ny valim-bavaka androany tito amin'ity toerany ity satria ianao mihitsy ny efa miteny fa ny zanakao ny asan'ny tananao dia adidinao ka na inona olana sy ady mba nitononony taminao androany dia ho tanteranao toko ny teninao fa tsy lalidalovana ny sofinao fa mandre misaotra Jesosy vavaka aminao manokana koa zay amin'izao ora sy fotoana zao ho an'ny firenenay mba jereo Madagasikara Jesosy jereo re mpitondra hatrany amin'ny faratapiny ka hatrany ambany indrindra tolory saina tolory fahendrena hitondrana n'izao nosina izao ka mba tena rerenay tokoa lay teny hoe Kristy eo amin'ny Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny Kristy fa raha anao ty Madagasikara ty mino zay Jesosy fa tsy maintsy ho tafita ny sambonay satria manana n'ilay kapiteny mahery zay jereko ny ray aman-dreny sy ireo iraka rehetra manatanteraka ny baikinao any ampitan-dranomasinany jereo ny fahasalamany tolory saina tolory fahendrena ho famitana ny adidy amanandraikitra eo an'ny zanany manerana n'izao tontolo izao dia aza mamela azy irery ianao fa hitsinjo azo mandrakariva misaotra Tompo isaraka eto amin'izao toeran'izao zay ny olombelona mety mandao fa ianao kosa hitoetra ao anatinay mandritra ny andro pahavelomanay rainao izany an-danitra amasinina ny anarana tokany any fanjakana ataony sitraponao teatany tahaka ny an-danitra
ray sy nitsodrano ny fahasoavan'Andriamanitra ray, le fitiavan' Jesosy Kristy, lay tsy miova ho maly sain'io ary mandrakizay ane, mbola hitoetra ao anatinao, hambomba sy hampahery anao izy, hitaridalana anao izy, ka na amin'ny mora na amin'ny sarotra hitsinjo anao foana ny masony, fa izy nefa miteny manao hoe anaka anontany sy izay rehetra ho aminy. Raha mihita ny rano ianao, tsy hanafitra anao aho izy. Raha mihita ny afo ianao, tsy ho may, satria ny masoko sy ny foko dia aminao mandrakariva. Misaotra Tompo, ody araina ny anaranao. Amen. Ry Jesosy loha ranonaina izay fotom-pahasoavana, ny fonay toy ny tany maina, toy ny ray fitiavana. Tateraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Aleluia. Masina, masina, masina Jehova Tompo maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia samy mahereza ombantsika mandrakariva ny Tompo. Nianaranawo, Jesosy Tompo, lohone fitiavanawe. Tiauri Tompona, Isao tutulezao, Eni kiriasu amanao. Aisaura naye, nianaranawo, Jesosy Tompo, lohone fitiavanawe. Tiauri Tompona, Isao tutulezao, Eni kiriasu amanao. Vitiavanolila, sivo vidi vula, sa sivo valina, pana puni aki, na deso si sana.